izy manao sasany evangelista. Zany hoe reo ministera dimy reo dia nomen'Andriamanitra atonga anao ho fanomezana. Zany hoe tsy mitovy ny ministra sy ny eglizy. Tsy maintsy tonga fiangonana aloha ianao vao tsongain'Andriamanitra ho tonga mpanompo. Ary rehefa tonga mpanompo ianao, matoa ianao ataony tonga mpanompo, dia natao hitaratra anakazo izy Paoly mba hatonga ny fiangonana androso rehefa tsy eo izy, rehefa tsy hita maso zany izy. Izy eo amin'ny alalan'ny présence amin'ny fanamasina. Matoa manendry ministra izy dia hiraka mahasolo azy eo amin'izay posta nanendreny azy, hitarafana ny fisiany tsy hita maso satria ohatra azy fa tsy hoe izy akory. Zay mahatonga antsika représentant-n'Andriamanitra, hiraka solon'ny Kristy zahay, ilaza aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra anie nareo fa tsy zahay no Kristy. Misavatra mila miavaka tsara satria rehefa hitarafana ny fahasoavan'Andriamanitra ianao ka nomena fanomezana atao hoe fanompona, dia tokony ho karazan'olona asolotena ao anaty fijoroana tsara, ny anafan'ny olona antsika, ny anafan'ny olona an' Jesosy eo amin'ny fiainantsika, tsy hoe vokatry ny fampiasan'Andriamanitra antsika, fa vokatry ny toetra miafina izay iainantsika sy aseho amin'ireo vokatry ny fanahy zay le aoka ao aminareo zao sentiment na fihetsem-po zao zay manondro an' Jesosy. Hitanareo fototra foana Jesosy amin'ny fanahafana amin'ny toetra, fototra Jesosy amin'ny fanahafana amin'ny fanompona, fototra Jesosy amin'ny fanahafana amin'ny fahasoavana. Ahoana indray ny amin'ny fahasoavana? Mbola Jesosy ihany. Halleluja. Ao anaty communion ianao tonga soa. Jaona toko voalohany dia ny faina ambin'ny folo. Fa avy amin'ny fahafenoan'i Jesosy no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana. Ao amin'i Jesosy zany ilay fahasoavana. Ny fahasoavana zany tsy an'ny fanahy masina fa an'i Jesosy koa. Fa raisy ny fanahy masina avy ao amin'i Jesosy, izy andray izay avy amin'ny ahy ary hanome izany ho anareo, ilazany aminareo. Satria tsy teny avy amin'ny fanahy masina fa zay reny sy voarainy avy ato amiko no entiny eo aminareo. Dikan'izay fototra sivy ny fahasoavana Jesosy dia ao amin'ny fanahy masina ny maka an'ilay fahasoavana ary mitondra an'izy ho amin'izay olona nandray an'i Jesosy atao hoe fiangonana mandray fanomezana fahasoavana avy amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Mahafantatrareo? Miainga teo amin'ny fahatanteran'ny olona anankiray ny famonjena. Ary izay olona tanteraka izay tsisy afa-tsy tokana ihany Jesosy no anarany. Fa raha tsy niainga teo amin'ny fahatanterahana tsy nandray famonjena isika. Zay no mahatonga azy lalana, fahamarinana ary fiainana. Zay no mahatonga anay mijoro mandrak'androany. Jesosy avy any Nazareta notorianay. Halleluja. Satria avy amin'ny Jesosy rery, avy amin'ny Jesosy rery ny fahafenona ilaitsika amin'ny fanampim-pahasoavana afatsika mandeha sy miaina ary mifandray amin'ny famonjeny mandra-piaviny. Pastera, afaka ve miditra lalindalina koa ianao amin'ny fanaporofona ny fisiany lanjany zany hoe endrim-panafany zany ao anaty fiombonana mba hampijoro anay fiangonana amin'izay programa teny ilan'Andriamanitra anay na amin'ny fanompony zany na amin'izay zavatra rehetra andrasan'Andriamanitra mandra-pahatonga amin'ny fotoana hampakarany antsika. Voalohany, mission antsika dia manomana matoa ny mena ny ministera ho anao dia tsy anao io fa misy tompony ary mila ianao manatanteraka izay zavatra andrasan'Andriamanitra anao amin'izay mission ampanoviny ianao ao anatin'ny ministera. Satria ianao tsy profety, ianao tsy apôtre, ianao tsy évangéliste, ianao tsy docteur, ary tsy misy olona manana ny fahafenoan'ny ministera anankidimy io. Zay mahatonga ny Romanina 12:20 milaza amin'ny Baiboly hoe zaraina le izy fa zarain' Jesosy le izy fa tsy nataony tomombanao amin'ny olona anankiray. Ny fatra ny fahatanterahany Jesosy amin'ny maha-Kristy azy satria izy rery ny Kristy dia izy manana n'le izy dimy avy ao amin'ny daholo. Ny akoatr'izay nomena n'le fanomezana ianao mihitsy nomena n'le fanomezana ianao atao hoe asa fanompona na ministera. Dia rehefa nanaiky ianao nandray an'le ministera dia nataony fanomezana ho an'ny fiangonana.
Ianao indray natao Jesosy ho fanomezana ao amin'ny fiangonana. Ary rehefa nataony fanomezana ao amin'ny fiangonana ianao dia hitarafana ny fahatsarany ao anatin'ilay andraikitra nomeny ianao atao hoe ministera na asa fanompoana. Zay ny tokony hitandremantsika satria hitanao mahatonga an'ilay hoe hitantaratra eo anaty mijery an'ilay ministra daholo ny fiangonana. Dia raha vao tsy tsara ny fijoroan'ilay ministra zany dia nieritreretin'ny olona hoe mety ny ataony nefa mivaralila aza dia tsy manana ohatra hitarafana ny Kristy ny fiangonana rehefa tsy mijoro ny mpitarika. Ka diso mihitsy ilay hoe zay teneniko enona fa ny ataoko aza atao. Satria Jesosy nilaza zay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany aza izy. Ao amin'ny sekoly ny finoana misy ifandraisany amin'ny zavatra atao. Manahafa ny Kristy hozy izy Paoly tahaky ny hanahafako azy. Zany hoe tsy possible mifanahafa anareo raha tsy manahaka ny Kristy. Tesaloniana voalohany toko voalohany. Tesaloniana voalohany toko voalohany ny andininy fahaenina hozy izy ny apôstôly Paoly. Wow! Mahavariana. Ary anareo efa nanahaka anay sy ny tompo ataovy mivandravandra kely Tesaloniana voalohany toko voalohany andininy fahaenina. Ary anareo efa nanahaka anay sy ny tompo satria nandray ny teny tamin'ny fahoriana be. Nefa tsy hoe tamin'ny fahoriana be ihany teo amin'ilay mpandraisana ny teny le fanahafana fa mba amin'ny hafaliana avy amin'ny fanamasina. Ndaontsika iteantarana mafy eo anareo. Hitanareo toetra le izy hafaliana, émotion zany. Fihetsepo zany hafaliana zany. Fahoriana ny fandraisana teny fahoriana. Fa manina rehefa mandray teny dia ory satria tsisy olona faly mandray teny mpanitsiny zany. Mifandona ny fahazarana sy ny teny mpanitsina dia miteraka fahoriana. Satria nahoana ory le nofo efa zatra mangalatra nefa itsina tsy angalatra. Ory le nofo efa zatra mametsifetsy nefa voakanota ny teny tsy mahavovonjy zany. Ory le nofo ao anatin'ny fomba nampaniriana no ny sitrapony satria mba te ho hitany rehefa miverina izy kanefa tsy afaka mihitsy fa miverimberina ohatry ny disika loka ny atao isan'andro. Ory le nofo. Fa hozy izy Paoly tsy latsa-danjan'izay koa nefany ny hafaliana avy amin'ny fanamasina ao anatin'izay zavatra rehetra atrehana reo ady mafy lalovana dia misy joie mitsiry zany any anaty hoentin'ny fanamasina ao anatin'ny fiadanana satria rehefa avy nanaiky ho ampahorian'ny teny mpanitsiny ianao niovany ao anatinao anahaka ny sitrapon'Andriamanitra dia manjary lasa manana toetra anankiray ianao atao hoe fiadanam-po zay afaky nitsikina ao anaty fanoherana sy ady sarotra lalovana eo amin'ny fiainana. Zany hoe olona misomailina ao anatiny ataky no entin'ny fanamasina rehefa nandray an'ilay teny ka nanaiky itsina tao anaty fampahoriana zay lalovany io nofo isandratany fanan'Andriamanitra miasa ao anatiny tsy mareteka man'Andriamanitra. Masinareo ve fa Jesosy navita ny gérer ny émotion, vitany mifeny ny fihetseapony avy any malko andeha hisambotra azy. Tongo Petera mba hiaro azy. Ny raisin'ny Petera ny sabatra ny tapahany sofon'ny malko. Ny raisin'ny Jesosy olona andeha hiatake azy mbola nanaovany so. Ahoana zany fo zany? Ny raisin'ny sofon'le olona andeha hisambotra azy napetany. Petera indray mibedy. Raha ianao angambany hoe tonga avy any dia mba misy olona mba manohanohana anao reny ao anatin'le rovina renao nohatry zany. Mbola tsy voatsongo akory fa tsy hoe misofinao miboriny ny Jesosy ny sofina borona petany. Foana zany ary tsy afaka mizara an'izany raha tsy nomena an'izany fahafahan'izany hoe ahita an'izany toe-po zany tao amin'i Jesosy. Zany ny areny avy any ny maramilany dia sambotra anao arrestation. Teo tendrombohitra olivo andeha tia dia sady sisy nareo ka mahafantatra ny raha ohatra nareo ka mbola tsy mahita ohatra ny ahoana zany amin'ny fanaovana arrestation zany.
mandany any amin'ireny fotoana misy hoe misy olona samborony reny dia hitanao hoe tsisy ajany intsony le olona natoerana oatra n'inona misy anazy fa rehefa mahazo ordre fotsiny maramila sambory io dia aminy tonga dia koto fosa zena ohatra tonga dia vetivety eo dia mivoatolo ny zavatra rehetra hoe fa ahoana zany zany hoe io olona isambotra anao io tsy olona naja anao miarabanao rery tompo tsisy an'izay eo fa eo zany gidagida ny trango eo ary mato-peterana ndray sabatra tena tsy zaka fa ohatra mitady anao zavatra tsy mety raha maly koa zany hoe efa mety nisy gesta teknika nanomboka an'seho teo a tonga dia nanomboka nitady nalefa aloha na ohatratra zany na mety nisy japo nandeha dia tsy zaka mipetera ahoana koa sy mety raha ny atao an'izao zay koa nampianatra marina fa tao anatin'ny telo taona tsisy cour de saola tsisy zakitsanina mihitsy hatramin'izay telo taona zay mba nampianarina any ohatran'izao ny self défense fa zao mialatsiny fa zao a haiko tsara mihitsy io navoaka ny sabatra avy atonga dia samoray tonga dia ravitsofiny tsy hita latsaka tanaty posy mandeha raha be malikoa tonga dia nanantona le osamborona petera bedy raha ianao zany dia tsy maintsy efa namanao aloha zay misosotehanao eo na zay tonga navitra anao angamba raha ianao zao teo mitoeran'i Jesosy dia zao no nataonao ianareo 12 lahy reo foroaka ndraiky 12 ay petera ihany ty satria nahoana vesarany nofo sy sentiment diso fa nijory Jesosy eo roviny zay voatra zany ndraisiny le sofina ndraisiny malikô dia miviny mavita namiana amin'ny malikô izy tsy afaka hikasika ny sofina izy raha tsy namiana azy napetaka Jesosy le sofina nihitsana kopakopahany fa nisy potomoso lasa taitsofina eo reny kopahany kely ohatrao tsofina ohatrao mapetaka le piesy ohatry mametaka piesy amin'izao fotoan'izao Andriamanitra miteny hoe misy piesy apetana hono anatin'ny olona misy olona hono eto nametany piesy any anatiny any misavatra soloana vaovao any anatinao sady miteny miteny any Andriamanitra sady mampimea zany misaina ihany ianao petaka le sofina tonga dia tsy nahavita ny sambotro maliko fa ohatry ny embotro dia gaga dia eritrereto raha mirakla ny manova olona Jesosy ny tsy voasambotra voalohany satria soira fa tokony ho voakasika daholo reo maramila mpisorona rehetrarehetra reo ary kay zay reo mantsy maramila mpisorona fa tsy romanina aloha zay ke ny nanovana n'le izy ho romanina taty aoriana satria nitapenana nesorona daholo le maramila mpisorona anao arrestation fa tonga dia maramila neroda daholo amin'izay nalefa romanina hisambotra an' Jesosy sy anao gidragidra hatramin'ny farany vita petaka le izy petaka le sofina maliko gaga petera tonga dia niteny hoe satria izy mbola olona tsisy fanahy masina tamin'izany Jesosy mbola tsy nankaratany indrindra mbola tsy nomena amin'ny fanahy mbola tsy tena permanence atao amin'ny petera soreny petera za ve tonga efa samy sakra dia mbola za indray mibedesinao lohangoa ianao mety-po zany tsy manam-pahatakarana lohangoa ianao za sady pro anao nefa manao sorona ny haiko efa manao garde du corps mbola za indray mibedesinao fa maninona tsy onona atao mbola olona andeha napaka ny sofony indray tsy azoko mihitsy ny tompo le retsy ozy Jesosy lesina nomeko anareo mba ahafahanareo mitaratra ny foko hoe hatraizany fitiavako na zay manohatra aza tsy nataonao mafy ka tsy haiko avela ozy Jesosy fa ny fonao miziriziry amin'ny zavatra tsy araky ny sitrapoko ny mampalahelo androany ao anaty communion
Sakafo mifonao dia raisy fanapa-kevitra. Andaontsika nome teny anankiray an' Jesosy. Za Jesosy, fantatry ny lehibe ny fitiavanao. Tsy tonga nararoatra an'izany ny atongavako eto amin'ny fanatrehanao. Fa te hisitra izy amin'ny olona tena tianao sady tianao no navita an'izany teo amin'ny fiainanao. Ianao manota, ianao manao zavatra tsy mety. Raha ny tokony ho izy, ianao ny tokony ho faty. Fa tsy reny olona lasa teny alohanao reny. Fa maninona ianao mbola miaino andro any, afaka maheno an'izao teny izao. Mbola afaka mandray fanapa-kevim-piovana ao anatin'izao ora sy minitra segondy izao. Teny bebaka marina sy hanaovan'ny fonao. Ny antony satria tianao Jesosy. Te azo ny ainao izy. Tiany ianao anapahatsapany ny lehibe ny fitiavany mba hafanao mbola miorina anaka azy. Halleluja. Matoa mbola nomenzana opportunité zany. Dia izay le fitiavana mandrakizay ny lazainy itiavany ianao ka nampaharetany famindram-pony ho anao mandrakandroany. Ndaontsika ity tanana mafy be ho amin'ny famindram-pon'Andriamanitra. Jesosy no antony. Ao amin'ny Jesosy no fototry ny zavatra rehetra. Izy tokony ho banjintsika. Rehefa maka Baiboly dia mba mijereva ohatr'izany fa manao tokoa moa zany toe-po zany. Olona andehanao aresy normal be izy raha nampianatra hoe tiava amin'ny fahavalonareo a. Zany mbola ambony klasy noho ny hoe ranao izy meo haniny. Na mangeta eto izy dia meo rano sotrony mbola ambony noho izany zavatra zany. Eto le fahavalo fa tonga dia fasafasy. Ary tsitsitsy fa tena tonga dia ho ataony amiraviranao ny tonga avany eo. Tsy zaranao raha ve Petera niditra tseritra hoe reto 12 reto no ampiko amin'ny anjely. Mba tsy hatateraka an'izao fa zao mibedesiny indray Petera. Hoe tsika tsy amin'ny sabatra. Ary mila mitandrina amin'ny fiangonana amin'ny fakahala. Fa maninona angany misy fiangonana amin'ny fakahala? Fa maninona misy mpitandrina amin'ny fampialina? Fa maninona misy amin'ireo ministra ireo anatina ministera 5 tsy mifakahazo ampo, tsy mifampivavaka akory. Misy ary ny sasany mifanozona. Na fiangonana raindraindray rehefa tsy hoe tsony le mpiandraikitra ohatra na hoe tsy niara-dalana tsony dia ozonika ianao tsy ampinany amin'izay le fa inona ny antony anaraka anao ry olona sa anaraka an'i Jesosy fa zay tratran'izany loka tonga eto androany vaako zany satria raha Josoany namatotra Elisany namoaka. Tsy anam-pahefana zay karazaraza nozona nanaraka anao na iza naiza votsorany zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy tokony isy zany zavatra zany. Fa maninona no misy zany? Ozy izy Jesosy. Raha avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia niady ny mpanompoko. Jesosy ny teny an'izany. Itsika mitory ny fanjakan'Andriamanitra. Fa matoa misy fifandirana, fialonana, fitokotokona, fisarahana. Tsy fanjakan'Andriamanitra zany no torianao fa hoentinao midina amin'ny rehefarehefa amin'ny tany ny fanjakany amin'ny toe-potsymendrika ao anatinao. Matoa misy division. Tsy feno ny communion. Misy olona eto androany maraina voatay ianao. Halleluja. Zany mahatonga milaza hoe Andriamanitra dia maiky ny anangana antsika anaka azy aloha. Maninona hoe maiky ny anangana antsika izy aninona anaka azy. Halleluja. Ka tsika mila mijoro tsara manatanteraka zay zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika fa tsy zay zavatra aneran'Andriamanitra foana amin'izay zavatra andrasantsika aminy. Ny fijoroantsika ao anaty fanompona, ny fijoroantsika eo ampiarahana amin'Andriamanitra, amin'ny mahafiangonan'Andriamanitra antsika, amin'ny mahampanopin'Andriamanitra antsika dia zava-dehibe kokoa eo mason'Andriamanitra noho izay mety hoe faneketsika sy farisiantsika anatanteraka ny asa fanompontsika azy. Miaraka ireo zavatra anankiroa ireo, mila sady manompo ianao manao ny asa fanompoana no mijoro tsara ianao ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria tsy afaka mitombo koa ianao raha tsy manompo. Ny fitombona dia mitaky fanompoana, mitaky asa fanompoana. Halleluja. Raha mijery ny amin'ny Petera manokana zavatra nahavariana anazy tsetsatsiaritra le izy, tsetsatsiaritra.
tamin'ny Petera niona tamin'i Jesosy voalohany nahitazina narato. Dia rehefa nanarato Petera dia ohatra tsara nomeny Jesosy. Hoe ahoana nataony Jesosy rehefa nanarato Petera? Hozy izy, alatsaony aratonao, dia nahazo trondro be dia be izy. Dia rehefa azy ilay trondro be dia be dia nomeny Jesosy fanoharana ilay fanaratovana ho amin'ny famonjam-panahy. Amanaraka hoy Jesosy, tsy trondro tsony no aratovinao fa olona. Rehefa piditra ao ambaly Jesosy dia rato no ampiasainy. Fa manino Jesosy tsy niteny hoe jono. Ny jono no ampiasainy rehefa niraka Petera izy akasekely andoavaketra. Mandana manjono fa tsy mandana manarato. Zany hoe ny arato zany dia azahoana trondro be dia be. Fa ny jono tsy maintsy trondro anankiray. Ary mahatonga an'Andriamanitra tsy mampiasa jono rehefa piditra olona ao an-danitra. Ny jono misy fitaka satria misy kankana. Ianao zany rehefa tanjona sekela dia jono nampiasainao ny dikan'izay ao anatin'ny jono misy fitaka. Zay rehetra manatanjona sekely zany mampiasa jono misy fitaka. Fa zay manatanjona hamonjy fanahy arato tsisy fitaka. Mbola azontsika lalinina be zany révélation zany amin'ny manaraka. Fa loloha janona treo iny. Amen. Fa hitantsika any amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra. Ny tanjon'Andriamanitra dia ny ahatonga olona maro. Zay ilay arato. Ho ao amin'ny fanjakany, ahalala azy. Mila mianatra tsika, misy fotoana manaiky ilay toeram-panompona. Ahoana ary ilay fanekena ny toeram-panompona ao anatin'ny ministera na asa fanompona anankiray. Ny fanekena toeram-panompona dia fandava tena hidina ohatran'ilay endrika atao amin'i Jesosy akany endriky ny olona na Andriamanitra azy. Ina ilay endriky ny olona tsy hoe hanao fanaon'ny olona akory. Fa hanetry tena hidina amono ny tena mba hisandrahatany fanahy. Ahoana ilay famono tena tsy hoe sotrompozina akory. Miala amin'ny fahazaran-dratsy. Miala amin'ny zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra fa mijoro amin'ny antom-pisiana izay ilan'Andriamanitra anao amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Dia izy ary ny olona andao antsika hijery kely ahoana ny fomba nanaovan'Andriamanitra an'izany eo Genesis toko voalohany andiny fenina amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Verina indray ilay atao hoe sahala na hoe kam na hoe mitovy amin'Andriamanitra. Raisiko kely anie pasteur azafady ny Genesis toko voalohany andiny fa enina amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahavalo amby roapolo. Azafady indrindra tompoko. Genesis toko voalohany ny andiny fa enina amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahavalo amby roapolo. Au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se mue sur la terre. Amen. Amen. Inona zavatra nitranga eo andao antsika isaina kely eo alohan'io Andriamanitra nanamboatra ny biby rehetra, ny hazan-dranomasina rehetra. Dia nitsodrano nataon'Andriamanitra tamindreo tonga dia tsodrano mitovy amin'ilay nataony tamin'ny olona teo ihany. Fa ny olona nampian'Andriamanitra anankiroa hoe mampanompo sy manjaka. Fa zao ny zavatra nahavariana mihaino tsara tsika, mihaino tsara tsika. Ny zavatra rehetra noforoniny dia ny olona no nataony tara. Fa maninona ny olona no nataon'Andriamanitra taraiky ny famoronana azy? Fa maninona? Tsy hoe kamo Andriamanitra dia faraparany vao nataony akory. Fa izay nataony taloha ny tena mamaky azy, tsy izay ilay izy. Fa ny saina mihitsy Andriamanitra vao nanao ny olombelona satria amotsotra ny olona izy anana fileovana amin'ny voary rehetra izay nataony. Dia izao ny zavatra nitranga.
Ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra tsy nitovy taminy, fa ny olona nataon'Andriamanitra tahaka azy. Tsy maintsy tahaka azy aloha vao mampanompo sy manjaka. Aza adino zany fa zao ny fahamarinana ry havana. I Adama nomen'Andriamanitra ministera voalohany, asa fanompoana voalohany. Ary nomen'Andriamanitra ministera izy dia zao nataon'Andriamanitra aloha izay namola volana azy ho tahaka azy vao nomeny tsodrano hanapaka ny zavatra rehetra izay nataony. Inona ny asa nomenany Adama? Hiasa sy hitandrina. Hiasa sy hitandrina. Tsy hoe hiasa fotsiny fa hitandrina koa. Maro amintsika te hitetateta hiasa sy hitandrina ny fanompoana amin'izay akin'Andriamanitra amintsika, fa tsy mba nandiny tena akory so efa very ny fanahafanao an'Andriamanitra. Fanahafana an'Andriamanitra aloha vao asa an'Andriamanitra. Tsy marety aza vela mitsombady kely izy, fa zay ny nataon'Andriamanitra teto. Nataony ny zavatra rehetra, ny olona nataony farany, nataony tahaka azy aloha vao nitsofony rano isolo toerana azy eo amin'izay zavatra ampanaoviny. Ko tandremo so maiky ny asa nefa fa very image. Io sary io natonga an'i Jesosy niteny tamin'ny Sabotsy sy ny Fariseo. Sary izy nihitan'ireo vola, sarin'ny Kaisara. Teo izy Jesosy avereny amin'ny Kaisara zay sariny. Fa zao natongavako misy sary very mahatonga ny fanapahana sy fanjakana very, mahatonga ny olona mitotototo sy tena miaina tsara ny programan'Andriamanitra. Very ny sarin'Andriamanitra izy, avereno any amin'Andriamanitra ny sariny. Manao anao tena iseho amin'ilay sary mpamorona vaovao, fa efa tonga hitondra ny sarin'Andriamanitra hoy Jesosy ho ao anatinao amin'ny vahateram-baovao. Dikan'izay aorian'ny fandalovako ka vita amin'ny famonjena, mandray any olona ka manaiky. Halleluja! Ny sitrapoko dia hozy Jesosy manomboka hatreo ilay endrika very ho tarafina ao anatinao amin'izay. Halleluja! Mahita sary be dia be manomboka, mahazo toerana amin'izay manomboka androany. Mahafiorina ao anatinao amin'izay ny sarin'Andriamanitra. Sary amin'inona? Aoko aminareo zao sentiment zao, manana ny fihetseham-pon'i Jesosy ianao. Amen. Jesosy mihitsy ianao miatrika izao. Ianao zany tsy le olona milelalela be rentsony ao an-trano, fa ianao mahavita manana le toe-po ohatran'ny Malko tonga nanafika an'i Jesosy. Tonga nanafika an'i Jesosy, Malko. Dia vitany nametaka ny sofina tonga hisambotra azy azy. Ohatrohatr'izany zany le prototype. Tsy marety akao an'Andriamanitra. Tonga ianao misy olona manao tsy mety aminao, mifonao tonga dia mitsiky meloa satria nahoana olona efa voamboatra ianao. Efa lasa ny zavatra. Ataonao ny taminao efa lasa ny zavatra taloha. Avereo, efa lasa ny zavatra taloha. Ao anaty communion manahaka an'i Jesosy. Raha eto izay olona izay dia tiako izy ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Raha eto izay olona izay dia tiako izy ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Halleluja! Halleluja! Zany mahatonga an'i Jesosy tsy nanankina ministera tamin'ny mpianatra nandazy, fa tsy maintsy miditra garazy amin'ny fitambondriana aloha ho fenoana fa mandeha manao asa fanompoana, miverina aloha ilay image. Reo nefa nampiasain'Andriamanitra efa nandeha teny ambony rano ny Peteraka, mbola inona koa ny akandesanao ambony rano. Za tsy mahavita miofana intsony fa za rehefa nandeha teny ambony rano ny mpampianatra ary tsy nandeha teny akory. Hitanareo, raha voaray midetaka atao anatin'ity fanompoana ity, tsy mandeha lavitra zany. Ary aza manantena ny ona amin'izany manetse tena, manetse tena eo ambany tana maherin'Andriamanitra mba misy nandatany anao. Zany hoe voalaza amin'ny Baiboly, toe-polo izy. Betsaka ny tena hoe excuse fotsiny hoe za efa namoaka dia mita amin'ny Jesosy mihitsy ny teny, fa be dia be reo katalogy nampandroaka devoly sy mpanao asa lehibe sy mpaminany matianina tsy fatany akory rehefa iverina izy. Satria nahoana? Nanadino ny zavatra sarobidy, fa maiky ny anamarintena amin'ny zavatra nampiny.
fameza-pasoavana tsy neloavana fiovam-po dia fandringanana satria lasa miafinao ambadiky ny fampiasan'Andriamanitra dia tsy mahazaka ohatran'ilay zaza adaladala tsy ampitoana fa maroroka tsy mampianatra ny olona ho any an-danitra amin'ny toepo araka an'Andriamanitra sy toepanaraka an'Andriamanitra ao anaty fijoroam-pampiasan'Andriamanitra ao anatina ministera fa lasa mialokaloka ao ambadiky ny fampiasan'Andriamanitra fotsiny. Beba! Fa maninona firy ny fiangonana eto Madagasikara firy. Fa maninona nohatr'izao ny firenetsika satria tsy mamaly ny antson'Andriamanitra ny olon'Andriamanitra, mamazy vazy an'Andriamanitra eo amin'izay toerana nanendren'Andriamanitra anao. Mijoroolo assureo aloha hoe na tsy misy inona eto Madagasikara Andriamanitra za jerena tsy marety eka ao an'Andriamanitra satria Andriamanitra nylaza raha ny oloko izay nahatsona amin'ny anarako oloko le izy fa tsy hoe jentilisa averina akory aza maimaika andeha tory filazantsara merina jentilisa raha ianao raha-baraingo. Zany ny antony fifadikaniny ny fifadikanina tompoko tsy hoe mba hapety ny asan'Andriamanitra mba maromaro ny olona tonga mba be dia be ny olona niovafo maro ny mirakla ahiratra ny jamba andeny malemy ny marenina hita ngamba azonao tiako tenenina jamba hiteny ny mona andre fa hozy Jesosy fahagagana amiko tsy ny maso mahita na ny tanana maty mitsotra fa hozy Jesosy raha manana maso ianao fa manafotoana anao izy dia pitsero fa tsara kokoa anao ny jamba miditry ny fanjakan'Andriamanitra no manamaso famery anao any amin'ny elo. Hozy Jesosy raha ianao manatanana manafotoina anao ny tananao ka mampanota anao alao bory tanana miditry ny lanitra tsy izay manatanana sy mahatanjaka be fa very any amin'ny elo. Nefa nahatongavan'i Jesosy ampahiratra ny jamba ampandreny marenina anisany anehoana ministerany ny fisinzany vokatra izany nanehoana fa izy vao osit'Andriamanitra sy ny rahana anafaka ny malahelo sy anafaka ny fampahoriana. Inona ny tiany Jesosy ho lazaina ny amin'izany? Tsy niteny Jesosy hoe raha masonao manafotoanao mety aty pitseriko fa mahavariana ianao no asainy manapotsitra azy satria ny rana izy ampahiratra fa tsy ampajamba fa izy kosa miara-miasa aminao tsy le mamaky anao ampahiratiny fa mifametrahanao no mandrakizay anao ho ambony no ny fanirianao ahiratra. Misy zavatra ny olona tsy mahafantatra ny ao am-pon'Andriamanitra dia isasa teny am-panomponan'Andriamanitra fa rehefa fantatrao ny ao am-pon'Andriamanitra na ny zavatra torianao ara izay andrasan'Andriamanitra mba hafantatrao no navoan'ny Eva fampianaran-diso avy amin'ny Adama vakio fa fampianaran-diso avy amin'ny Adama. Andriamanitra ny teny ao Genesis 2:4-5 aza hinanana ny azo ao amin'ny saha vovoan'ny saha fa ny fotoana hinananao ny azo falalan-tsara sy ny ratsy dia ho faty tokoa ianao. Eva ndray fandraisan'ny devoly amin'ny Genesis 2:1-7 anky vareo izy Satana ka tsy avelan'Andriamanitra hinananareo ny azo ao vovoan'ny saha. Hozy izy amin'izay Eva tsy azo kasihana. Aiza Andriamanitra ny teny hoe tsy azo kasihana? Version diso mety tehiteny i Adama hoe tsy tia mihitsy Eva hiditra ao fa na mikasika an'io ary dia ho faty nandaingy Adama satria natahotra izy sao dia hiditra ao i Eva dia nampiny kely fotsiny aza kasihana dia vao nikasika Eva tsy naninona dia hozy izy hoe mety zany dia izay natonga azy ninana. Vavahadiny tsy fahamarinana kely mandrava zavatra be dia be aza ampidirina ao anaty fanimpona ny fanahinao sao tsy tonga ny olona dia andao ratovana amin'ny paty ratovana amin'ny saka no torio ny fahamarinana fa mifanamasina mangofon'ny olona ny rain'ny olona fiovampo fa tsy kibovokisana
avereno araka ny tokony ho izy io filazantsara io. Information diso na voaneva fetseny devoly amin'izay dia mahafantatra Adama tsy nakatohan'Andriamanitra rehefa tonga Eva nitondra an'le hazo fa fihetseponina andavany an'Andriamanitra. Tiany loatra Eva dia rehefa ninana dia ninana koa izy. Zay mahatonga an'Andriamanitra mamerina fihetsepo vao manome ministera. Aoka ho aminareo so sentiment izao. Jesosy avereno zay. Rehefa navoaka an'Andriamanitra amin'izay ry zareo dia voaka ny zaridainy Edena. Mampalahelo kely mijery azy. Tondra ny fanompony tamin'ny fihetsepony diso i Adama. Zay mahatonga antsika tsy manompo amin'ny sentiment diso zany. Joroa tsara amin'ny sentiment an Jesosy, amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Ny fanekenao zavatra diso mety andrava sisy fiantraikany hatrany amin'ny taranaka ao. Joroa tsara efa zay tokony atao dia ataovy zay zavatra andrasan'Andriamanitra aminao. Ny kotra faran'izay tsara dia tsy mametraka sy manilika andraikitra amin'ny hafa fa mandray andraikitra tamin'izay mission voaraina avy amin'Andriamanitra. Tsy hevitr'olona ny andrasanao fa inona lazainy Jesosy taminao. Misy fotoana raha vao mihain'olona ianao dia henonao mihitsy ny hoe fihetsepon indray zany. Raha vao mihevitra ny azy le hevitra manohitra ny sitrapon'Andriamanitra dia efa tsy ao Andriamanitra. Naoriny Jesosy aloha ny fiangonana fa natao niatrika vavadiny elo. Ozy Jesosy eo ambony ty vatolampy ty no ahoriko ny fiangonako ary vavady ny fiainatsita tsy haresy azy. Zany hoe efa vita formation fanorenana fijoroana ny fiangonana vao natao niatrika vavady ny fiainatsita. Fa neny Adama vao nitandidiny fiangonana voalohany vadiny Adama tsy mba naoriny aloha vao nalefany. Fa filazantsara diso no zarainy hiatrika menara na ahodikodiny amin'izao tontolo izao eo ianao. Raha vao ny zavatra mampidina vision misy manova motivation. Za tsy miteny hoe tsy ilainao ny fitaovana, ilainao ny fitaovana ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa aza vela izy fanahina tafiditra ohatran'ny Adama ka hanome information diso any Eva. Fa vavady misokatra io atonga ny devoly andrava zavatra be dia be. Miandraso na firy taona aza rehefa tsy hanao Andriamanitra dia tsy maninona. Fa rehefa ho taon'Andriamanitra dia maninona, mety. Amen sa tsy amen. Tsy mampanina fa ty tany ty nefa andalovany. Miakoatra anankiray ianao alohan'ny fotoana andraisantsika amin'ny fanasan'ny tompo. Tsy tompony hiampitsanao fa androany ihany. Ty teny ty mila isaintsainantsika kely. Fanompokontsika indray ny fanasan'ny tompo dia hizara kely n'ilay izy. Fotoana fohy, séquence na 5 minutes fotsiny rabe indrindra. Raha fantatry ny olona anankiray alohan'ny hivoahan'ny trano fa ho accidenté izy dia tsy mivoaka izy satria fantany hoe ho faty izy. Fa ny andro anankiray dia mifono mystère amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy. Tia ny devoly fafana ao anatin'ny sainao sy ny fonao ny fisininy hoe hifarana tsy hoe eto tany ianao ndray andro any. Zay mahatonga azy manokatra ny sainao sy mibitsika ao anatinao anararoatra amin'ny fanaovan-dratsy. Mahafantatra? Raha fantatry le olona anankiray andeha hiaingy ho any amin'ny banky fa isy olona manao rendez-vous aminy fa moka 2 milliards ondry zareo. Dia nasy izy nitaingina moto dia accident teny amina toerana anankiray, toke teny amin'ny lalam-baovao teny dia maty le rangahy. Tsy tonga tany le destination akory. Hoe inona le zavatra ho raisina any, mety vola be le izy, mety inona mamaika azy ihany ny anganta. Fa raha niteny aminao fa raha fantany vao maraina niteny tamin'ny Andriamanitra hoe aza mivoaka ny trano ianao androany fa hisy loza. Tsy nahoany akory izay 2 milliards any satria tsy ambony noho ny ainy.
Jany natao an-trano izy fa tsy nandeha. Tsy voky ny trano zany ianao raha fantatra hoe zavatra hitranga eny an-dalana na zavatra tsy mety dia tsy voky ny trano ianao. Fa matoa ianao nandeha tsy tao anatin'ny tsy fahalalana, tsy hainao ny ampitsy fan'Andriamanitra. Mila an' Jesosy ianao, ny devoly manafina ao anatin'ny misy zavatra feno ny devoly amin'ny zavatra tiany atao, ary misy zavatra koa fenon'Andriamanitra amin'ny zavatra tiany atao. Raha fantatra omelona izy dia soroanao. Zay mahatonga milaza mila mametraka ny andronao isan'andro ampelantan'Andriamanitra. Mihoatra ianao no ny famaizanao andehanao programa ivoaka ny trano, andehany amin'izay toerana tianao andehanana. Tsy ny toerana tianao andehanana akory tsy tokony andehananao, fa mila ny fiarovana ianao amin'ny fotoana rehetra. Zany fiarovana zany harena ambony lavitra, ny fiarovana no ny zavatra rehetra ilainao. Zay mahatonga milaza ianao tonga etoany efa miasa mafy ry Gabriel rehetrarehetra ny an-danitra ny anjelin'Andriamanitra, ianao mijoro mandeha normal eo. Misy zavatra be dia be tsy tiany devoly intsony ianao rehefa zanak'Andriamanitra, tiany poteny ianao. Fa misy protection an'Andriamanitra miasa mbola mampijoro ohatran'io, fa saingy tsy fantatrao zany dia tsy mahay misaotra an'Andriamanitra ianao. Ny efa nataonao anao dia lehibe lavitra no izay angatanao eo anatrehany. Alleluia. Ka fatary ty fahamarinana ity, na iza misy ianao, mila an'Andriamanitra ianao, na mety na tsy mety ny zavatra rehetra. Misy olona tanora kely milaza fa za mbola iza mety accident kely dia vita. Ty tany ty zany tsy tany endrasanao zavatra ngeza be zany, amboary io fotoposainana io. Melao anatin'izany hoe fa fetsifetseny zany, melao anatin'izany hoe fitiava-kely zany, melao zay hitanao ity mbola kipitsipitsiny tsy mahatanteraka, elao fa tsy mahasoa zany. Tsy mitondra antsika ho aiza zany. Rehefa tena hoe hivavaka sika ka hanompo an'Andriamanitra dia ndao tena hivavaka hanompo an'Andriamanitra. Samy acteur sy actrice mahay daholo tsika manompoka amiko. Acteur mahay be mihitsy ako. Ianao koa mety actrice faran'izay enzana. Eo amin'ilay talentanao iny tsisy mahita fa ianao rehetra Andriamanitra any amin'izay misy ianao any. Fa ny zavatra mahavariana ady izao, Andriamanitra nefa nahita tsika tamin'ireny rehetrarehetra. Neny an-tsainao lalio aza na tsisy miteny manakoako amin'ny seza fiandrianana. Tonga tany an-danitra nisy fotoana dia nasian'Andriamanitra efitra ngeza be, dia mitapatapa be dia oza mantsy fa ino zany feo atao anatin'io. Ao daholo izy ny centre d'information fisainan'ny olona tsirairay eny ambonin'ny tany. Dia neny anatin'ny sainao milelalela lavitra no zavatra teneninao. Noho izany ny olona ratsy saina zany miariary eo mason'Andriamanitra daholo. Dia Andriamanitra zany mijery ohatr'izao dia mitodika izy dia miondrika. Dia misy fotoana izy dia mipetsara, zay tsy tian'Andriamanitra amin'ilay petsara velatsy. Eto ambavany izy, ianao dia antsily. C'est Gabriel ny antsitako e. Nefa ny anatin'ny sainao miteny le tsy manjary ty. Dia Andriamanitra manongila tsofina ohatr'izao fotsiny dia hitany. Nefa mahavariana, tsy hoe tezitra izy tonga dia naringana ianao. Fa maninako ty manao zany, ty mila maty, ty manano. Fa Andriamanitra zany maharipery kely iny izy, dia miaritra ny zavatra rehetra iny izy, manaintaina izy fa mbola manantena ihany izy. Zay ny tiako ilazaina aminao hoe raha misy ny manantena anao indrindra dia Jesosy. Fa maninontsika asianao mbola eto androany maraina noho ny fitiavany. Raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Avy aloha izy hanapaka ao anatinao. Sakafo ny fonao dia atao vita n'Andriamanitra. Olom-baovao ah Jesosy. Tsy ohatran'ilay fisainako tamin'ny lasa intsony no fisainako androany. Efa navozinao ny ao anatiko iray manontolo. Ny fihetseam-poko momba rehetra. Anjakao fa anao ah. Ka ninona hoentin'ny fiainana? Tsy voafetra ny zitan'ny masoko zany. Ny fidiranao an-tsehatra miasa eo amin'ny fiainako. Fa na tsy takatry ny saiko aza, hisaotranao fa matoa mbola misy fofonaina eo mba havoriko, mbola misy antenaina ny amiko. Halleluja. Ataontsika hitsangana amin'ny toerana misy antsika. Misaotra tompo fa tia anay ianao.
Saotra tompo fa mitahiry anay ianao. Saotra tompo fa miaro anay ianao. Saotra anatin'izao fiombonan'izao fianao ny hoevo. Androany tompo tena angataka aminao. Oko famindramponao andrakotra anay tsirairay avy. Aza isaina ho elokay ireo fahadisoanay rehetra. Tamin'izay nataonay, tamin'izay nisainanay, tamin'izay nieritreretany fonay Andriamanitra. Ka nandiso fanantenananao ndrery izay rehetra miverina sokafo ny vavanao. Teneno Andriamanitra. Raha mbola misy tsy mety ao anatinao, misy fahazarana. Nanay tonga dia mora miakatrakatra kely, mora sorena kely, mora tairina kely, mbola te hiavaka kely, tena songadina kely ny tenanao, na eo amin'ny fanompona ilay fomba fampiasan'Andriamanitra anao. Ianao ny tena hitan'Andriamanitra olona mety aminy. Matoa ny fidiny ianao, dia mahalala izy hoe vitanao io. Aza avela izy sy olona zany ianao tsinontsinonanao fa avelao Andriamanitra hijery ianao amin'ny masom-pitiavany. Ninona toerana misy ianao na evangelista ianao na docteur be ianao mpampianatra. Rehefa mba miseho kely le fisehoan'Andriamanitra ny fiainanao iny dia aza fangaro amin'iny mihitsy ianao. Fa avelao Andriamanitra hifaly amin'ny asany ihany. Azy iny dia avelao azy. Aza manakambana ny fomba fampiasan'Andriamanitra anao aminao le olona ampiasain'Andriamanitra. Fa zay mahatonga Jesosy ny teny, aza mifaly ianareo fa manaiky ianareo ny fanahy. Mifalifa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Tenao koa aza mieritreritra fanafoy, aza mieritreritra fahadinon'Andriamanitra. Mety mafy ny zavatra lalovanao, fa lalany reny izan'Andriamanitra toetra sy jerevany ao anatinao, satria zanany asany tanany ianao dia adidiny. Aza miantehitra amin'ity zao tontolo zao ty, afaka mikasika sy manova ny zavatra rehetra Andriamanitra, fa tsy amin'izany ny antony fanompoantsika, fa ninona miova ninona tsy miova Andriamanitra foana izy. Sokafo ny fonao iombona aminy androany. Tianao Jesosy. Ao anatin'izao fiombonan'izao zavatra anankiray ny tian'Andriamanitra ho hita. Inona ny tiany ho hita? Fiombonana anahafanao azy. Rehefa iseho izy rahatrizay dia ho tahaka azy sika. Fa mialohan'ny isehony anahafantsika azy hita maso, manahafa azy amin'ilay tsy hita maso ao anaty ara-piombonana aminy. Fa efa manomana ny fanovananao izy. Ifanaraka amin'ilay tena endrika maizy azy ao anatinao. Tianao Jesosy, sokafo ny vavanao dia teneno izy. Eto Andriamanitra, tonga androany ombona aminao. Tsy tahaka izay efa nataoko hatramin'izay, fa mifangitahitana feno firaisana aminao, nitovizako endrika aminao ny tanjoko. Tia Tompo androany. Jesosy tompo tamin'ny ala izay namadiana azy dia nandray ny mofo izy. Rehefa nisaotra izy dia nivakiny dia izy tia nitenako izay vakina ho anareo. Zao natao ho fahatserovana misora azy. Tahaka izany koa ndranom-boaloboka izay manambara ny fitiavan'Andriamanitra tamin'ny nandatsahany rano ho antsika, ho famonjena ny fanahintsika. Izao nolazain'i Jesosy ty le fanekena vaovao izay nalatsako anareo famelana ny fahotanareo. Ka anao vinanareo mihinana amin'itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'i Jesosy Kristy Tompo ianareo manam-piavany. Ndao tsika hisotra azy ny amin'ny famondram-po misora azy. Misaotra Jesosy. Mamy ny ray aminao, fo fanahy aina tena, fifaliana iatrany miaraka aminao satria mpanjakana ianao. Misaotra ny amikasika sy ny fanovam-piainana androany, fanasitranana, fiarovana, fananganana, fiovam-po, fijoroana, fepanahy, firaisana tanteraka amanaina sy fiombonam-piainana aminao. Makasitraka Jesosy. Aoko izay ary hifaly akasitraka anao satria tomponay ianao, ho anao voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen, 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 alleluia, alleluia. Teka mafan Jesosy. Mahazo toerana anao fanatitra kely vetivety sika sy ho amin'ny filazana indray dia aorian'izay miverintsika hivavaka. Alleluia. Tain'i Jesosy daholo tsika tsirairay avy izay tonga eto izay manaraka any amin'ny directa na mijery en différé tain'i Jesosy. Toy izao manaraka izao ny programantsika eto amin'ny asa fanompoana.
iny aloha miboaka sy ny mandeha eny amintsika iny a atovy ao ny zay natokanao ho an'ny asan'Andriamanitra fanatitra mpahafolo-karena construction centre croisade rehetrarehetra atovy ao a programmantsika dia araka ny vaovao nentin'ny mpanompon'Andriamanitra maly dia amin'ny 30 octobre 31 octobre ary 1er novembre ny croisade any Majanga. Dalo itehaka mafy an Jesosy tsika. Alléluia. Raha tsy diso dia vacances io fotoana io. Raha tsy diso satria raha mijery calendrier ny eto Ambanimasiko latsinainy talata ary alarobia zay andro zay zany hoe vacances tsara angamba raha tsy diso dia ao anatin'izany mila miomantsika tsirairay avy araka ny filazana maly ihany koa dia mila mijanona ny isatsampana ho fanomanana izany. Alléluia. Alléluia. Mankasitraka rahalahy. Ny sekolintsika manomboka latsinainy dia latsinainy talata alarobia ay noho ny amin'ny fandaminana moa zany dia tonga dia mody daholo fa any amin'ny groupe fa mivaovao any amin'ny MP sy ny tambazotra tserasera rehetrarehetra any. Sekoly latsinainy talata alarobia ao amin'ny super U na shop U Analakely ampitan'ny lycée JJR dia misy latsinainy talata alarobia amin'ny fitoka hatramin'ny valora sasany maraina amin'ny fitoka hatramin'ny valora sasany maraina ao amin'ny super U shop U deuxième étage Analakely. Latsinainy sekoly famana olana talata sekoly fanasitranana larobia kosa dia sekoly fitahim-panahy sy fanambinana ho an'ny tokantrano sy ny isam-batan'olona. Amen. Amen. Tongava fa mila mitombo ianao mila mandray teny ianao mila manompo ianao dia tadio le teny teo fa fiovana aloha manahaka an'Andriamanitra aloha vao asa fanompona. Amen. Amen. Amin'ny zoma amin'ny efatra dia tsy miova ny programa fa eto amin'ny tranopokon'olona Analakely ihany. Amin'ny efatra fotoana inona moa zany zoma fanotronana zay fetotsika azy misy fotoana eto dia sabotsy amin'ny 7 maraina ohatran'ny androany eto raha sanatrika misy fiovana dia ampilazaina any amin'ny hvkl-mission events ihany na any amin'ny groupe MP. Alléluia. Takizay ny filazana eto amin'ny asa fanompona ho antsika zay any ivelany dia misy ao à Bagneux 92 220 misy fotoana rariva manomboka amin'ny 3 angambany izay any ivelany dia any Marseille koa any Suisse koa misy dia tongava daholy misy afaka mandefa MP ao amin'ny hvkl-mission events tsika raha ohatra ka any amin'ireny faritra ireny kanefa tsy mahalala ny programa sy ny fotoana amin'izany faritra izany. Koa satria efa tonga ety aloha ny box dia angatahako ianao aninjitra ny tananao eto amin'ny box reto dia hivavaka tsika ho an'izany fanatitra izany. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay mankasitraka noho ny amin'ny fotoana, misaotra noho ny amin'ny teny, misaotra fa ianao no nanome hery anay avory arena. Avy aminao Jesosy ny nangalanay hanomezana ho an'ny asanao ho fanotarana izany aoka Jesosy ho tonga arato-ngeza be fa azahoana fanahin'olona maro ary hitehirizana reny olona reny hatramin'ny fotoana farany isehonao eny amin'ny raha an-lanitra. Tehirizy Jesosy ny tsirairay avy mankasitraka noho ny amin'ny fitahinao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hiteka mafy an Jesosy raisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Falifaly foana. Amen. Tsy hita fa tena tiavin'Andriamanitra dia mbola ohatr'izao amen sa tsy amen. Noho ny amin'ny fotoana dia tsy afaka hijanona hely tsika any an-trano manao fiderana dia fa satria tsy fantatra izany dia izao vavaka no ataontsika ho amin'ny firenena. Tena mivavaka tsika dia izay sitrapon'i Jesosy eo sy izay tondran'Andriamanitra eo. Amen. Tandremo sao dia ny hafanam-pona zavatra ohatran'izany dia maratraratra fotsiny ihany. Any vavaka tsara no atao. Any vavaka ny atao. Vavaka ny atao satria tsika tsy pro an'izaniza fa tsika an Jesosy hatramin'ny farany. Ty mandeha naiza naiza ty fanahin'olona nandrahana anao fa tsy ianao ninninona naizany fanahy. Tena Jesosy Kristy avy any Nazareta nitoritsika hatramin'ny farany. Amen.
izy rery mandra-piveriny. Ndao rangahy tiaka ho any to fa zany no marina. Alleluia. Tsika manko tsy voafetrany nita maso sy izay hoentin'ny fiainana. Fa lalana tsy maintsy ho diavina le izy moa rapoty kely. Ndao aloha sivy kely. Asy fanamboarana kely aloha rapoty. Ndao tia tanana mafy an Jesosy. Ndao tsika hivavaka ary dia ao anatin'izay tsika anao an'izay izay dia metraka tsotra. Mitsangana io mitoerana misy anao dia ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra. Misaotra Jesosy io. Misaotra fa tena amin'ny fahafenona tanteraka ny entinay maneho fankasitrahana eo anatrenao amin'ny zavatra rehetra. Menao fahendreny zay menao fahatsapahana zay ao anatina ao. Ny amin'ny fanapahan-kevitra ny amin'ny zavatra tokony ataonay, ny amin'izay tokony ho saintsaininay. Satria zay mahalala Jesosy. Fa ny fahafenony atao hoe fiainana dia ny mino anao Andriamanitra ray Jesosy Kristy izay nydranao. Ary ny fananao ato anatinay dia anomenay fahendrena hatrany alala lalana tokony alehanay sy fandraisan-dahatra ao am-ponay tena nimponay ianao. Manampianay hatrany hatrany dia mampijoroanay amin'ny sitraponao. Saotra ny amin'ny fotoana androany Andriamanitra fa nanomboka tany am-panombohana ny fiakofana sy zavatra rehetra dia mampiditra anay tanteraka hifankahita aminao. Saotra ny amin'ny fiomanana napetraka ao anatin'ireo mpanomponao tsirairay avy ireo. Leo Anjoda, Veronay Visor, Bodikely, Nikolda sy zay rehetrarehetra ato anatin'ny tiraka ty Andriamanitra. Sy omenao talenta sy fahasoavana amin'ny fomba tsy takatry ny saina mampiditra anay mandrakariva hanokatra ny ao am-ponay hifankahita aminao le Andriamanitra marina. Makasitraka Jesosy. Saotra ihany koa ny amin'ny tsirairay avy sy ny mpanomponao rehetra, ny pasteur sa rehetra, zay rehetra manomana ao anatin'ny tafika masina hatramin'ny club d'enfant, ny Corée sy ny rehetrarehetra Jesosy. Zay ireo natao hoe tafika anankiray tsy mahazo misaraka mandra-piverinao eny amin'ny raha an-lanitra. Anohana anao zay Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'izay ilainao anay. Satria avy aminao ihany no entinay manatanteraka an'izany ho fanomezana voninahitra anao. Fa iza moa zay fa dia anao mihitsy manatanteraka ny zavatra rehetra amin'ny fiainanay satria avy aminao zany dia averinay aminao mandrakizay. Ka androany zay aza avela izy zavatra mesatra ao am-ponay fa nampahatsapahany zay hoe na tsy takatry ny sainay aza ny zavatra lalovanay dia mahafantatray fa efa miasa ianao Andriamanitra. Dia aoka voninahitra ho anao rery ihany mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia. Tsy voafetra ny hita ny maso sy izay hoentin'ny fiainana. Fa lalana tsy maintsy ho diaviko ny fanamboaranao. Nadraindray aza mila tsotany fa mampaivay ireo fisehtra kanefa ianao ihany manomery azakako izany. Tompo matoka fa mety ny fitondranao azoko antoka ny tananao momba
Manatena manana anao toetra aminao tsy ho very fanantenana mandrakizay tsy mampaninona zay zavatra hitany masonay zay zavatra treanay zay zavatra lalovanay fa niazonay antoka manoatra no mmpandesy zay miaraka aminao mahita ty marain'itya Andriamanitra amaly anao amin'ny fomba tsy tafety an'izay io zavatra manjoanao io vavombelona goavana ny eo ambadika eo mandehana fa mety ny zavatra rehetra salama ianao fa tsy marary mahery ianao fa tsy osy zany matanjaka ianao fa tsy malemy zany ary voninahitr'Andriamanitra eo aminao mandrakariva tsy ho raraka mandrakizay ianao amen afatra kely foy a misy fiakofana irana pepesaina raha riva amin'ny roa mariana moa fa pepesaina atramina nomboany rali de miracle sy fitina filazantsara tany Mahajanga dia teo foana izy manampy antsika tamin'izany ary mila fantatsika fa azo lazaina ihany koa hoe anisany hoe ankonako atao amin'i Jesosy izy a tamin'ny zavatra rehetra zay mety hoe nampiasan'Andriamanitra azy a teo amin'ny zay talenta sy fahasoavana omeny tompo anazy dia tiako ianao a hipartisipe ao anatina fahasoavana mba tonga anao hoe andray koa zay tokony hery sy fitahina avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanasoavana mpanompon'Andriamanitra le izy a tsy misy hoe tombo sy ala amen satria raha iantsika eo amin'i Jesosy marina zany sa tsy marina dia misy participation anabie a etsy ivelany etsy rehefa avy eo ambaravarana eo a misy olijoro ao dia ataovy azo antoka hoe miona ndray zany tsika raha riva amen hitanareo ny Jehovah ka hiaranareo ampamilampirana ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindrafo aminareo anandratra ny tavany aminareo Jehovah ka amenareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matezona fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matezona amen makasitraka atsika rehetra sotra reta